manomboka magatsika ny andro. Salamtsika rehetrarehetra, nisy zavatra voaraina izay naliana be an'ala izy tamin'ny voalohan'ilay olona resaka tamiko hoe manao resaka hitanareo resaka voankazo amainina ireny. Ohatr'izao zany ilay zavatra. Ohatr'izao zany izy ilay ngeza dia ohatry izao ilay kely ohatry hoe mendrika ilay sahana kely satria nafinaritra be an'any tafatafa niaraka tamin'ilay ankizivavy tompony. Ary tena ankizivavy tokoa satria mbola tena tanora dia tanora tokoa, tena vao 5 taona ilay ankizivavy. Vao nanokandresaka aloha dia fahataniko voalohany hoe afaka hohanina amin'izao ve ity zavatra ity sa mbola mila préparation be. Ilay préparation tiako tena zany mbola mila atao anaty rano ve na zavatra ohatran'izany. Dia manga aloha zany zao ilay iny ilay tsotra afaka tonga dia hohanina amin'izao a. Zavatsika ity manga anankiray ity soko mavokely a. Ary ity izay efa mahatsikatra hitanareo ilay ohatra ilay ziplock moa ianaran'ireny ilay afaka akatona litra ohatra hoe sendra tsy lany eo eo ohatran'ny hoe fitsa. Amitsamina fahafatran'ireny vinatra. Reto voankazo légumes maina ireo dia afaka anaovana zavatra karazana zavatra be dia be mihitsiny a. Tsy voatery hoe tsy maintsy hohanina amin'izao foana tsy akory ary ianao tsy izy anirana voatabia. Tonga dia hohanina amin'izao. Ity misy salanjary ity zao a anaovantsika salade de fruits a. Ohatr'izao zany fikarakarana an'ilay izy a. Présentation manjary no anaran'ilay produit ampiasaintsika ity a. Ity anankiray ity zao natao hoe mix manjary zany hoe avy amin'ilay hoe fitambarana voankazo a. Ahitana manga, letchia, fraise, prune rouge ary akondro namainina. Ianao zany afangarona kely tamin'ny yaourt aloha. Ny yaourt aloha no tena hitako hoe mety indrindra mba hamandomadona kely an'ilay voankazo satria efa nanandrana an'ilay yaourt ilay somary mavesabesatra ireny izahay a. Dia eo resaka tsiro no ahitana hoe ilay aloha ilay yaourt aloha ny ampiasainy. Dia eo a nasiana siramamy kely afaka tsy asianareo siramamy raha izay mety aminareo fa ny anay ilay somary mamimamy ihany a. Dia nasiana an'ity crème glacée ity. Ity crème glacée ity tena marina chantilly fa sendra natao atao anaty congélateur dia somary vainga dia ohatrany tsara be zany. Dia nafangarona miaraka taminy ilay orange miaraka aminazy ireo zao a kaki séché. Izay koa zao zavatra afaka atao miaraka amin'irety voankazo amaina ireto afaka anaovana décoration izy hohanina sakafo indrindra ohatra hoe hoanareo mpanao gâteau. Dia reniko aminareo zao no fantaniko rehetra napetraka tamin'ny sinaliana gasina an'ireto zavatra rehetra voatazona ihany ve ny zavatra rehetin'ireto voankazo rehetra zany raha ohatra hoe manoloana an'ilay hoe voankazo tena hoe voankazo. Raha ohatra zany hoe mihinana an'ity 50 grammes ity satria ity zao 50 grammes ity ray sachet ity dia mitovy amin'ny mihinana antsasakilahona manga ihany ianao. Dia zany hoe ny apport zany aloha ary mihinana voankazo maina dia misafotafoota izy ny alana manga antsasakilao zany. Ny zavatra manaraka ihany koa ny mikasika ny voalaza manaraka ihany koa mikasika an'izy ity a. Izy ity hitanareo hoe mba conservable tena azo tehirizina. Izay koa ny anisany tena tongony be aminazy hoe ao anatin'ilay vanandro tsy fisian'ilay voankazo ianao no afaka mihinana an'ilay voankazo ohatra ny poara zao tsy ahitanao poara nefa zao raha manondratrondra ny aminareo hoe te hihinana tarte poara dia ny antso renfort ny antso ramseko dia karakara ty poire ty atao tarte poara isitra. Alors nanaovana tarte dia mila manao fond de tarte aloha zany hoe pâte brisée dia afa tsy tenenana hoe nga efa vidiana vita izy ity. Vakotsika lafarina 520 arak'ilay fikafika natournainareo 520 grammes amin'ny lafarina mira ray sotro fihinanana. Avy eo maka bera 20 grammes ny sira indroan'ny tsongo kely dia ny siramamy 3 sotro fihinanana. Dia volavolana amin'ny tanana toy izao aloha izy ifangaro tsara ireo zavatra rehetra narotsakantsika tao anatin'ity bolo ity. Mila ihany koa isika tamenana atody anankiray arotsaka ao anatiny farinina mambasy pasika. Dia maka rano 5 centilitatra. Mba hanamoramora anareo amin'ilay 5 centilitatra dia ataoko hoe faribodiny kaopy kely ngamba tena kely izany fatrana rano izany. Dia iny rano iny no mampitambatra anazy ho baolina anankiray. Dia ataontsika ao anaty sachet cellophane ilay izy na papier film raha manana ianareo dia alefa ao anatina toerana mangatsiaka ny tsara indrindra frigidaire mandritra ny 30 minitra eo. Efa vita ny 30 minitra dia afaka lalofintsika amin'izay ity pâte brisée antsika ity petraka ao anatina moule tarte anankiray ny anay zao nataonay carré nasiana dibera tsara tato ambany mba ahafahana manainga anazy rehefa aveo dia hoentina alefa anaty lafaoro efa nafanaina mazava ho azy azadiny manapoitra anazy amin'ny fourchette mba ahafahan'ilay izy miaina tsy mametraka zavatra mavesatra toy ny ohatra hoe voamaina na plaque anankiray mba tsy ahafahan'ilay paty mibotsina. Anao an'ilay appareil à tarte amin'izay ary isika maka atody anankiroa feno ary amenana atody fotsiny ihany anankiroa miaraka tao anatina baolina anankiray. Vitsay dia maka crème mavesatra isika 5 centilitra. Ny fomba hijerevanareo hoe ohatrany ao zany 5 centilitra dia ditanareo misy an'ilay ohatra hoe ny coca zao 3 centilitra dia izany hoe latsaka kely iny fotsiny. Dia maka ronono ihany koa toy izay ihany ny fatrany arotsaka anatin'ilay appareil à tarte amin'izay ireo rehetrarehetra ireo dia apetraka eto amboniny amin'izay ilay poara na maina eo entina alefa ao anaty lafaoro dia afaka nitarehy amin'ny tarte anay aloha eto fa raha tsiro kosa aloha tena bomba tsara mihitsy ty tarte anankiray ity. Fa nisy zavatra tena azo atao be niaraka tamin'ireto ihany koa zao zany
tena mpakafy dité ohatrany manao dokam-barotra na dité zany fa za tena anisany mpakafy dité dia ankoatran'le anay efa mivovony ao dia tiako mba tena nafinaritra anany mampiasa anazy citron séché ty tsotra be ohatran'izao fotsiny manao raha mafana ianao dia asianao citron anaty dia asiana siramamy na tsy asiana siramamy hoan'ireo zay mpakafy dité tsy siramamy dia hoanay tsotra voaka sy hoanareo mila fera ihany koa mety be aminareo ty betterave ty anaovana dité ihany koa ty le tena hoe dité tsy asiana siramamy fahasalamana io ohatra tsy manino zany hoe ohatra mangita be afarany any maha-malagasy tena ny loka tsy maintsy tafiala amin'ny voatabia sy tongolo ary atao kamabe anankiroa ny fanaovana lokan'ny malagasy reto lokanay androany ariva ina ny loka karakara fozaorana iva fozaorana ny loka ao dia tsy adiny ihany koa mampahatsaratsara anazy rehetra misy tongolo gasy dia ny sakamalaho tsy adiny vingana voalohany amin'ny fikarakarana ny lokantsika dia ho mixentsika aloha ilay fozaorana no ny fisian'ny ambina ronono tato aminay dia nasiany ramisy ronono kely ilay izy ny sira ny dipoavatra tsy adiny dia satria izy io atao ohatry ny karazana benie kely dia asiantsika fatrana lafarina izay hitantsika fa mampety anazy sy mahatonga anazy iraikidraikitra tsara raha fatrana fozaorana toy ity amin'ny baolina ity dia ampiana atody anankiray ilay izy ary dia arotsakitsika ao ilay tongolo gasy vao maina mba hahafahan'ilay izy mandomando dia ampiarahana aminazy ihany koa ilay tongolo maina afanaytsika ny menaka dia endasina kimofomofo fozaorana rehefa hitantsika fa somary ohatrohatr'izao ny lokony dia efa afaka asoritsika ny ambony afo anao an'ilay saosy miaraka aminazy isika makarany tena kely atao anatina lapoaly dia arotsaka ao ilay voatabia dia afangaro miaraka amin'ilay sakamalaho rehefa kely tsy horitra an'ilay rano dia izay vao arotsakitsika ny menaka ny sira sy ny dipoavatra tsy adino ary tena farany alohan'ny hinanana anazy dia somary ararahana siramamy kely eto ambony indray resaka tsiro manokana dia bon appétit ty anankiray koa nisy voankazo tsy andro izay amoahana anazy tapaka fikaki fa za tsy te hisafitaritaka miaraka amin'ilay kaki reny miaraka be ny mihinana anazy tapinanana an'ilay kaki mametraka mandrapiana mandrapitafo antsika rehetra misaotra betsaka anareo raha manaraka n'ity vidéo ity hatrafarany ino koa fa nalinanareo ny nafantatra produit ohatran'izao dia anisan'ny zavatra tena mahafinaritra anahy ny manampy an'ireo tanora ohatranazy zany mampafantatra ny zavatra ataony raha tianareo dia zarazarao afarany fantatra fa tsy mahitsy bedebenareo ny antareo anaty MPS kina hitana an'ilay izy sy manaona sy manahoana afaka miditra atao amin'ny MPK avy hatrany ianareo dia tafatafa isika vidiny zany an'ilay kely ohatry ty zao izy no 4,000 ariary dia ilay ngeza ohatran'izao izy 2,000 sy 1,000 ariary no vidiny zay raha mandrapena mandrapitafa antsika rehetrarehetra manaraka indray dia bisous be hello